Sono tsara angamba fa voalohany dirako eto amin'ny orinasa CIMAD androany fiovana betsaka no takina amin'ity orinasa ity. Efa voalaza teo, efa renareo teo fa tsy hijanona amin'ny logements sociaux intsony ny CIMAD. Androso amin'ny toe-javatra mitranga eto amin'ny fiarahamonina koa ho fanatsarana ny fiarahamonina. Zay angamba ny lohahevitra lehibe ho apetraka amin'izao fotoana izao. Ny fandaharam-potoana moa tsy maintsy mbola miandry ny mpiara-miasa vao afaka manontany, afaka manome valiteny entitra amin'izay mety olona amin'asa ho apetraka eto. Angamba ny manaraka ho apetraka ho averina ny fandaharana. Izay no teny afaka omeko anareo aloha androany, araka ny fantatrareo hoe ny fiovana zany tsy hijanona amin'ny logements sociaux intsony izahay fa androso amin'ny endrika hafa koa. Hitanareo fa betsaka ny orinasa maro mandroso amin'ny fananganana trano eto Madagasikara dia ho anisan'izany koa ny CIMAD.